sehatra ny tsy fandripalemana ny fakanan-keriny dia nalaza be tokoa teo aloha teo ny fakanan-keriny tsy tao tsara tanàna tao Bréville tao fantatra ary zao fa dia navotsitry ny dahaly pakan-keriny ireo mpiasan'ny orinasa Crom tao aorianan'ny fifampiresahana izay nataony mpitantana ny orinasa sy ireto jiolahy pakan-keriny ireto ny atoandro teo ny fantatra fa votsitra ireo mpiasa teo anivon'izany orinasa ny raha tsara tanàna Bréville moa zany raha tsika malaza misy mpiasany ao amin'ny kromita malagasy izay nalaina jiolahy an-keriny tamin'ny latsinainy teo tamin'ny fitora maraina tany kebakeba tany izy io satria nanao lalana izy ireo ao anatin'ny andraikitry ny ao amin'ny kroma dia androany tamin'ny 20 zany izy ireo no navotsitsy ireo pakan-keriny raha mifahenona anazy aloha dia nisy zany lo volany menindreo le akaiky aminazy ireo akaiky azy ireo ny havany sy ny ampiaramiasa aminy ka namitsoran'ireo dahalo azy ireo ny mikasika ny hoe fipetrany-draisiny ny ao amin'ny gendarmerie pirenena zany na ny mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny dia efa tao anatin'ny andro maromaro zany no nisy ny fitsiriana ny lalina ny fanaovana ny ataotsika hoe ratissage fakana ny vaovao rehetra fanaovana angom-baovao rehetra zay mifandraika amin'izy io zany mba ahafahana hoe mahita ny toerana na ny misy an'le olona nalaina-keriny na reo misy ny eren'ireo jiolahy ny androany moa zany mbola nisy paikady nataon'ireo jiolahy reo ny hoe famezivezena an'ireo le mpanatitra ny vola ho anaovana ny takalon'ireo olona reo ka somary lavidavitra zany ny toerana misy an'ireo kanefa efa amitsika amin'ny teny zao zany dia efa maro ireo zandary zay miezaka miodidina an'izay toerana eritreretina ho misy an'ireo jiolahy reo zay ka efa fantatra ihany koa izy ireo ka ho antenaina zany fa amin'izay fahafantarana azy zay sy ny hoe toerana manodidina ny mety ho isy azy zay dia tsy ho ela zany mety isy mivokatra mikasika ny hoe fikarohana azy ireo